Miarabantsika ampiray-tanindrazana amin'izao folafolakandro zao. Androany mba hiresaka zavatra hafa aminareo mikasika ny fomba fahitako an'ny Madagasikara zany par rapport amin'ny firenena hafa. Ny zavatra tiako ambara aloha de zao, za de olona tia mandehandeha ary tia mitety firenena. Maro ny firenena efa nalehako ny continent fanalehako zany afatsy ny continent afrikanina angambany aloha tsy mbola tsy nandeha tany Afrika mihitsy ary tsy riritra koa ny andeha hoany. De tahaka zany koa ny tany any Maghreb zany, ny tany misy any Algérie, Maroc, Tunisie tsy de mahaliana zany. De toraka zany koa Australie sy Nouvelle-Zélande mbola tsy tongako zany. Ny akoatran'izay fa mba nandehandehanako daholo ihany. Ny zavatra ray tena hoe tsikafo de zao, zay firenena rehetra nalehako de tena hitako hoe firenena tsy de manana renan-kibon'ny tany manahoana, firenena tsy hoe manan-karena ambany tany manahoana, tsy tahaka amin'ny Madagasikara mihitsy zany. Madagasikara tonga de fantatra hoe firenena nambenin-janahary ozy fitenenan'izay, misy ny zavatra rehetrarehetra na ny ety ambony tany na ny ambany tany na ny ambany ranomasina ninninina, tena hoe firenena complet, tena hoe nambenin-janahary mihitsy. Ary zay nisan'ny tena nahavoadonan'ny saiko sy ny foko hoe ahoana re tony firenena tony, ohatrany hoe raha makany Suisse ianao, eto France ianao, Europa olo zany efa presque hitako daholo de mahita ianao firenena tsy manana renan-kibon'ny tany, tsy manana ninninina, nefa le vahoaka ao aminazy de miaina ara-dalàna ary tena hoe miaina mihoatra lavitra noho ny hafa, noho ny amin'ny resaka hafetsena ara-taratasy sy ny resaka zay mivarotra vava, mivarotra fahaizana zany reny firenena reny. Fa magaga ny firenena afrikanina sy ny malagasy zay isan'ny hoe trandrahan'ny olona ny arenany de tsy misy manan-karena sika, miaina ao anatina fahantrana faran'izay enjantsika. Tsy hoe Madagasikara rery akory fa eto ambonin'ny tany zany de zany misy ny firenena mpitsetritra de misy ny firenena tsetsefana. Isan'izany tsika, inona ny mahatonga an'izany raha ozy nareo? De eo am'izay le toe-tsaina hoe isika firenena mahantra de ohatrany hoe notezaina tamin'ny resaka firehareana sy fitiavan-tena ny mpitondra antsika hatramin'izay mahitsy. Raha tsy hijery afa-tsy Madagasikara de hita mihitsy hoe tena olona zay nitondra rehetrarehetra to de tsy nijery afa-tsy ny tenany, satria mahafantatra izy reo fa tsy afaka hanao ninninina, satria ny firenendehibe ihany no mandidy sy manapaka an'izay zavatra tiany atao. De rehefa tonga amin'ny toerana le mpitondra de lasa mamoky teny izy, mangalatra izy, manao zay tiany atao izy hatramin'izay ka hatramin'izao zany tsy hanavahany zany fitondrany zany, de tsy miova mihitsy le toe-tsaina. De lasa mipetraka ao anatin'le fotosainan'le olona ao amin'le firenena iteny Madagasikara ihany na le kohatra. De misy ny firehareana rehefa mahazo toerana, mahazo seza, mitady voninahitra ny olona. Misy ny olona tsy nianatra fa de lasa mahazo manao bizina de tafavoaka fotsiny eny de nitanjona de mba hoe misongadiny ao anatrehan'ny fiarahamonina, ninninina fomba natongavana am'izany. Ary matetika ny olona tsy nianatra, olona tsy manana baoritra, tsy nandalo solaita be loatra, manan-karena satria nanana fahasahina. Zay zany no zavatra misy a Madagasikara. Vokatra zany vitsy ny olona manam-pahaizana, de vokatra zany koa tsy misy tsony ny zavatra mandeha amin'ny ara-dalàna tahaka ny aty ivelany. Aty mantsy efa mipetrapetraka daholo mihitsy hoe na ny rafi-pampianarana na ny fomba fiainana, ny fanarahana ny lalàna, ny disipline eny efa mipetrapetraka daholo ny eny ny vazaha any am'izay tany rehetra nalehako, petrapetraka daholo. Tsy manafako ary any amin'ny firenena, mandrora any amin'ny firenena sasany andoavana lamando be misy mandrora amin'ny tany tena enjana be zany.
misy ny olona hoe tsy mandeha aminatina passage cloutena passage piéton zava-doza amina tampo ny atsika nefany ny firenena mahanitra any Afrika sy Madagasikara sy ny ny Amerique du Sud koa tsy de mbola nandeha loatra de hitako hoe izay fotom-pisainana zay nampidiry ny mpanjanaka atao anatisika le tsy fahalalam-pomba le tsy fahaizana mihitsy hoe mba manaraka ny ara-dalàna fa manao improvisation foana zany tsika ny amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ny olana de ohatr'izay koa mpitondra fanjakana tsy misy olona no manina hitondra fanjakana ao Madagasikara ohatry ny hoe aty Frantsa zao misy ny hoe enarika ao zany fiteny zay rehefa ny olona nandalo nanao science po enarika sina no mitondra fanjakana efa nivonona tam'izany no manina tam'izany fa ny atsika zany tsy zany fa sy hitahita fotsiny eny de apetraka hoe ty ndray ianina de nandalo teo daholo na mpampianatra nandalo teo daholo ny ty mpamokatra ronono nandalo teo daholo ny DJ zao ndray moa ty zany de miaramila navanify nandalo teo mpitsabo nandalo teo ny miara be deaibe zany hoe olona tsy nisy niomana hitondra fanjakana de tsy mahagaga raha ohatra ka mivary lavo sy mivary alina le fitondrana satria tsy manana rafitra politika hitondrana an'le firenena reo olona rehetrarehetra reo fa firiariana mibetsaka de zay mahatonga le izy hitatsika am'izao fotoana zao hoe niza nitondra rehetrarehetra teo de mifandimby be vava fotsiny sy le matimatikambo nazo seza sy ary tsy miova mihitsy le izy période fotsiny mahasamy hafa azy rehefa tamin'ny andron'ny ohatra tamin'ny andron'ny Ngaratsiraka de nisy an'izany aloha tsy teny anarana angambany tamin'izy tamin'ny fitondrana rehetra mifandimby de nisy foana olona mantsamantsa-bava matikambo sy olona tsisy apoka nefa de matimatikambo fotsiny sy tia manitsakitsaka ny hafa satria zay le culture de mitohy hatram'izao misy foana zany olon'olom-poana firongorongon'olona tsy hitanao hoe olona tokony hitondra fanjakana avy mitondra henatra ho an'ny firenena fa matikambo fotsiny mangalatra tsisy atao afa-tsy ny mambotry ny namana tsy manana le fotom-pisainana hoe ndao hiaraka hiary anarana fitondrana firenena moa zany tsy misy an'izany mihitsy ny any amin'ny firenena any Madagasikara ihany resahako tsy manana an'izany de zay mahatonga an'le izy hoe ohatr' zao maninona moa tsika mahantra velona firenena tena isan'ny manan-karena indrindra isika tena za miteny anareo an'izany isan'ny manan-karena indrindra isika fa mipitondra atsika sy ny vahoaka zay nitaizana tamin'ny fahalovana no mahatonga atsika ohatran'izao zavatra raha hitatsika pirofo zao ianao zao raha vao miteny hoe efa napetraka ao anatin'ny fisainan'ny olona zany hoe zao ny tokony fomba fisainatsika de raha vao manakina an'iny ianao miteny hoe tsy mety zany fa sao de mba zao hoe za zao ohatra raha miteny amin'ny fahitsiana hoe inona moa tombontsoa amiko zany tsy mieritreritra ny ody any Madagasikara za tsy mieritreritra mihitsy hoe tsy manonofo mihitsy hoe amin'ny andro havelomako akory de ahita Madagasikara io tsy possible zany fa ny anazy zany ao an-tsaiko fotsiny hoe fotoana fotsiny zao hijoroana hitenenana mba hanana firenena mba misy fiandohana zany ny fandrosoany fa tsy ohatran'izao zavatra misy am'izao bordel tsy manao zay tiany atao daholo anjakazakany vahiny tsy miexista tsony zany malagasy zany am'izao fotoana zao fa tena hoe andevony zao tontolo zao andevo zay rehetra tonga ao de andevo izay no mahatonga anahako mijoro de nefa rehefa mijoro manao an'izay de inona ny azoko fanomphana fanenjehana tsy ndrehetra vitsy anisy izy reny fa na zany ara ahafahantsika mitaratra ihany hoe zay ny fotom-pisainana tsy mampandrosan'io firenena io mihitsy satria maninona le olona zay milelaka moana hoe manohana an'izay olona amin'ny fitondrana satria manome vola kely azy de lasa hivavahana de tsy azo kianina zay foana ny olana tamin'izy na tamin'izy reny olona reny moa zany de fantany hoe zay ny fahambanitsain'le vahoaka de misy le olona vitsivitsy karamaina de tsy misy ininona de raha vao manaratsiratsy anay de tonga de opay raha vao manaratsiratsy anay de amoronana zavatra tsao sy ny karazany aiza moa le firenena ny androso ka zay ny le izy ka mbola tsy zakany saitsika indrindrindrindra ny amin'ny firenena mahantra zany hoe olona mijoro mba tena mitondra vision hoe ndao mba firenena ho an'ny malagasy mba tombotsoa iombonana no atao tsy zakatsika zany mbola tsy toetsaitsika malagasy zany fa ny atsika mbola le hoe tsisy raharaha ina an'izay firenena any fa ny anay aloha rehefa mba nidina kely ny vidim-bary
vidim-bary metimidina kely fa mividin-doka tsy voavidy tsony sa hoe inam-bary tsisy loka foana mandritra ny 5 taona zay nga tsy fantatro jerevo tsara ny any Ouagadougou zao za mbola tsy tany fahitako fotsiny amin'ny sary zany hoe manana autoroute ry zareo tena hoe samy nanonga-panjakana ihany tena hoana ry Traoré mavita autoroute manomboka ny tanàna mandeha tsara manao asa lehibe amin'ny resaka famokarana tsy miatehatra an'izy anisy fa manino reto olona donto be miaramila navanify reto tsisy ininona ataony fa tsy mangalatra sy manao nepotisme namanamana sy ny rehetrarehetra manakatrakatra olona zany aiza nisy firenenandroso am'izany io any ana oelanao aingana tsy maintsy fandrafina ny malagasy tsy maintsy satria zay ho avy andray kosa zao de anentsika ny reto ary tsy fanomezantsiny zany ko zay le fomba fanaoko de nareo hoe mieritreritra hoe kiala vorontsiloza io de ho afamaineo raha ohatra to miova tokoa ny fitondrana izy nefa tsy maintsy hialy eo na oelanao aingana de efa zay foana le satria ny antony le toe-tsaina mihitsy nefa nozarina tamina resaka fitiavatena ao Madagasikara fitiavam-pahefana ka rehefa azoko ty toerany ty de tsy mijery ny afa-tsony fa de aripako daholo zay azo aripaka aloha mpitondra rehetrarehetra teo de nisy an'izany daholo tsisy anavahany zany ka zay no tiako tenenina aminareo androany hoe mila fantaritsika ihany am'izao za tsy afaka hiteny aminareo mihitsy hoe afaka folo taona de androso Madagasikara mbola lavitra be sarotra be zany fa mila fanombohana ny zavatra rehetrarehetra farany amin'ireo mpanao politika izay hitatsika am'izao fotoana zao reo aloha izy rehetrarehetra mihitsy ny teneniko aminareo malaelo milaza aminareo fa tsisy fanantenana reo tsisy olona tsy mpanao politika no miteny an'izany olona tsy manana ny toko politika miteny an'izany tsy mahita am'izao fotoana zao aloha olona vonona hoe ampandrosana io Madagasikara io fa olona manana toe-tsaina lo daholo no hitako ao am'izao fotoana zao aloha mety misy any afaka hoana fa ny hita amin'ny masoko aloha zay fahitako hatramin'izay de zay ny asaiko miteny anareo hoe kely ny finoko ary tsy ny amin'ny génération antsika zao no ahitan'izany Madagasikara androso zany fa ndriboribena sainy zany fa mila fanombohana fotsiny ny zavatra rehetrarehetra na fampanarahan-dalàna olona fotsiny arany de efa ahoana moa ny bakiony olona hoe manara lalàna nefa ny anao mangalatra nefa ianao manondrana nefa ny anao manao zay tianao atao zatra tsy lozika anie zany ka de zay no tiako tenenina aminareo androany mba resaka hafa mba lazaiko hoe fa maninona ny firenena hafa efa 5 ngamba firenena efa nalehako tena hoe miaina ao anatina fifaliana ny olona miaina tsara ny olona nefa tsy manana arenakibony tany tsy manana misy firenena de hoe na ny hanina hoanina raha farana fa ivelany raha tsy teny afa-tsy Maorisy anie tsy manokatra ninina Maorisy anie tsy hoe manana fa manafatra na voasarona ny akondro raha faranao nefa maninona manan-karena lavitra no Madagasikara izy Maorisy fa misy autoroute misy building be mitsangana etseroa nefa mbola fikefenjato kilometra miala amin'ny Madagasikara fotsiny nefa isika de aiza tena taraiky satria le toe-tsaina mihitsy tsy anana ny mpitondro amintsika zany ampandroso fa zay tonga rehetra de mameno posy zay tonga de mameno posy tsy miasa saina am'izay tombotsoa iombonana fa de zay teny tsotra kely fotsiny mba hampitako aminareo makasitraka de mahereza daholo de Madagasikara ho an'ny malagasy tanjony zany